Alleluia. Alleluia. Tahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra, verina eto indray tsika. Alleluia. Miverina eto indray tsika. Sotra tsika. Tsy resaka connexion ilay izy resaka connexion io fa resaka fivadikanina 3 andro io dia tsy tahatan'ny devoly io fa zao ataontsika ity. Alleluia. Tsy maintsy mahery tsika androany. Alleluia. Tsy maintsy mahery nareo androany. Alleluia. Tsy maintsy tahin'Andriamanitra tsika rehetra androany. Sotranareo tafaverina sadina rasoary malala izany tao ambony tao renabavy aina, renabavy tojo, raharaha tojo, rasoerin'ny aina, Jaotina, mama Valtina, Angelaio, Marizo, efa teo daholo tsika, Mami Mambotso, Erika, Sandola. Alleluia. Becky Rolande reo mbola tsy voarabako teo hoe Manambotso, Fleur, tsika rehetrarehetra efa narabaiko teo daholo nareo. Alleluia. Dia faly mahita nareo eto tsika. Calme fotsiny tsika. Alleluia. Calme fotsiny tsika. Fa ifanolovonjena indray io. Alleluia. Ary za dia tena anao fivadikanina 3 andro tsika io ataovy izay ahatongavanao manao an'io. Fa isy babo be da be ho afaka amin'io. Ny aza zay zany tena fanamby. Alleluia. Fanamby. Alleluia. Fanambo fantatry ny devoly fa isy fanahin'olona maro voavonjindray ao aorianan'io fivadikanina io. Dia tsy faly izy. Fa nafaly izy na tsy faly dia ataontsika ny fandarana. Nafaly izy na tsy faly dia anareo tsy maintsy tsika ho any an-danitra tsika. Alleluia. Tsy tatan'ny devoly zany teny zany. Tsy tatan'ny devoly zany teny zany. Teny ary dia efa tsy tantiny maika moa fa mahita hoe anao mihitsy tena ho any an-danitra tsika. Ka fomban'io za mokorapaka calme fotsiny tsika. Alleluia. Averiko foana ny miaraka amintsika dia Andriamanitra calme. Ny ranomasina tsy calme fa ny Jesosy tsika calme. Mbola natory izy dia nifoy izy. Dia teneniny amin'izay hoe mangina mitsara amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy tompon'ny sabata ihany koa ny tenenako ny devoly androany dia mangina mitsara tsy mahazo mikitika ny fandarana itony fa tsy maintsy mandre fampaherezana ny olona. Alleluia. Dao rehefa averintsika ilay hira teo efa mivavaka tsika teo niaraka tamin'ny anabavy fa alefantsika ilay hira teo hoe azo antoka ny fitantanan'Andriamanitra. Azo antoka, azo antoka, azo antoka, tena azo antoka, tsy mampatahotra ny hevitra heverany antsika dia hitondra fiadanana fa tsy loza. Ndao ary mino finaritra isika dia aoriana ty tsika dia nitoritentsika efa lasalasa ny fotoanantsika to dia nitortena araka amin'ny mampionontsika rehefa avy eo. Ndao ary. Alleluia. Jesus. I'm
Alleluia. Masoa anao. Fita tan'Andriamanitra masoa asy anao. Alleluia. Aza matahotra ianao fiadanana vasy ianao mananevitra verana azo antoka. Alleluia. Hitondra loza sanatria reza fiadanana nomeny anao. Alleluia. Alleluia. Izy mananevitra everana asy ianao a dia ny ataontsika dia zao ny manaiky azy fotsiny. Alleluia. Ny manaiky azy fotsiny a no ataontsika zao ry havana malala. Alleluia. Andaontsika hifaly fa mikitikitika ny anak'Andriamanitra n'ilay rasitsika dia tsy tatiny a dia tsy zakany a ary aminahy manokana ankoatra ny fandarina izay tapatapaka mampalahelo dia mety amiko izany. Fahavalon'ny devoly akaiky ity fandarana ity ry havana malala. Fahavalon'ny devoly akaiky ity fandarana ity ary ifalitsika izany. Inona izay hoe havan'ny devoly akaiky ry havana? Fahavalony akaiky isika. Alleluia. dia mahery isika rehetrarehetra ho tahin'Andriamanitra ane a isika tsirairay avy. Doaritsika to dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra entina mampinona amin'ny androany ty raiso ny baibolinao a fa hian'ny tenin'Andriamanitra isika mino avy efa dodiny ianao a nda ho ary hian'ny tenin'Andriamanitra dia veneto avy eo a amelabelatra ihany a nda ho ary a tahiny tompo ary a mampionona anao ny fitenenana. Alleluia. Faly miarabantsika rehetra indray amin'izao takariva izao a tao anatin'ny fandarana vavaka fiambenana manona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy a izay tonga eto androany a izy koa saovana ho any hitondra tenin'Andriamanitra ho antsika amin'ity alina ity. Tena Andriamanitra izay antsika androany dia ao amin'ny Genesis toko 7 amby 20
mahafantatra rehefa haitsika fangalantsika fampairezana ary mino fa hitondra hero atsika mino koa fa hitondra fanavozana atsika indray zany toroteny zany androany andrombaka tsika andrombaka fahasoavana andrombaka sodrano andrombaka teny fikasantsika amin'ity alina ity ary mirary anao mihitsy mba handray ianao ao anatin'izany izy ry ten'andriamanitra atsika Genesis 3:20 lavalava ny ten'andriamanitra ho vakiako fa esahako azavaina fofoa ihany. Genesis 3:20 ka hatramin'ny 7:20 vakitsika androany dia tapatapahako eny antsefatsefany eny sady azavaiko eny an-dalana eny ihany ny ten'andriamanitra. Vakitsika ny ten'andriamanitra. Ny soramandry dia mivaky toy izao. Genesis 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Ny fitaka nataon'i Jakoba ahazony ny tsodrano rainy. Fitaka. Izy ity rehefa mamaky hoe fitaka dia ohatrany hoe ratsy. Fa ny tena marina afetsena ary afetsena mahafinaritra satria afetsena tena ny atraika hatramin'ny taranaka faramandimy ary mandraky ny androany dia vokatry ny afetsena izay nataon'i Jakoba dia nandray teny fikasana ny taranany rehetrarehetra taty aoriana. Vakitsika izany ten'andriamanitra izany ary. Andiny voalohany. Ary rehefa antitra Isaka ary pahana ny masony ka tsy nahita dia niantso an'i Esau lahamatoana izy ka nanao taminy hoe anaka. Ary hoy izy taminy kosa intsia. Ary hoy izy indro efa antitra tsy fantatro izay andro afatesako. Ankehitriny masina ianao. Alao ny fitifiranao dia nitranjana tsy spikanao sy ny tsy spikanao ka makanesana tsa iazao Ary anaova ny araka ilay tiako eto aty amiko hoaniko mba hitsofa ny fanahako rananao dia ny mbola tsy maty Ny zavatra teto ry havana Esau dia lamatoa zanaky Jakoba sy Rebeka. Zanaky Isaka sy Rebeka azafady. I Jakoba dia faralahy. Ary rehefa niantso Isaka dia Esau natsoina satria Esau ny lamatoa. Voalaza ny ten'andriamanitra ihany koa fa Esau dia tiany Isaka fa i Jakoba dia tiany Rebeka. Samy nanana ny tiany izany izy mivady. Dia mazava eo azy ihany koa ry havana fa rehefa itsodrano dia lamatoa no natsoina. Satria tsy natao an'ny faralaza ny tsodrano izany. Dia teto ny zavatra teto tonga tamin'ny Esau. Tsy natao an'i Jakoba mihitsy. Ary tsy nieritreretina mihitsy hoe Jakoba izany tsy tao anatin'ny sain'i Isaka. Na dia niantso azy aza tsy tao anatin'ny sain'i Isaka ry havana. Fa nisy baiko teto tonga. Dia noteneniny hoe efa antitra zao izy mila mitsodrano anao fa mandeha any ianao anaovy any-py. Anaovy any-py dia hoenty ety ihany kosa izy. Hitsofa ny fanahako rano anao. Eno ny Rebeka izany zavatra izany. I Jakoba dia tiany Rebeka. Na dia tsy natao an'i Jakoba aza ny tsodrano ry havana malala. Dia taitra Rebeka hoe zaho koa tian'i Jakoba. Aleloia. Dia lasa izy niazakazaka ry havana. Dia natsoiny Jakoba. 5. Ary Rebeka nandrean'i Isaka ny teny tamin'ny Esau zanany lahy. Ary dia lasa nakany an-tsaha Esau nitady azy ao entiny. Ary Rebeka niteny tamin'i Jakoba zanany lahy ka nanao hoe indro efa reko ny rainao niteny tamin'ny Esau rahalahinao nanao hoe iazao ka anaovy any-py hoaniko. Dia hitsodrano anao eo anatrehan'i Jehovah teny tsy mbola maty Ko ankehitriny anaka arao ny teniko amin'izay asaiko ataonao. Mankanesa kely aty amin'ny ondry amanosa ka analao ny zanako sy roa tsara dia ataoko any-py ho an'ny rainao araka ny tiany izany. Ary dia hoentinao any amin'ny rainao hoaniny mba hitsofana rananao teny tsy mbola maty izy. Nisy zavatra nampanaovina teto. I Esau ry havana malala dia endriky ny zanak'Israely izay nofidian'Andriamanitra. Reo no nomena ny didin'Andriamanitra. Reo no nomena ny ten'Andriamanitra. Tsika nge ry havana tsy tokony manana baiboly izany. Fa ny zanak'Israely no tokony manana an'izany. Ny didin'Andriamanitra izany nomeny Mosesy ny zanak'Israely fa tsy hoe naparitaka Mosesy nentina ny tetin'ny firenena rehetra jaintilisy. Fa ny zanak'Israely no nomena an'izany. Eto ihany koa dia misy zavatra tokony nomena any Esau. Tokony ho an'i Jakoba ry havana. Fa noho ny Rebeka izay tara Jesosy, endrika Jesosy ry havana malala. Dia nisy zavatra nampitaina tao. Nisy zavatra nampitainy Rebeka tamin'i Jakoba ry havana malala ilay tenin'ny Isaka tokony ho an'i Esau. Nampitainy. Ilay baiko
ilay zavatra nasena natao tamin'ny alalan'i Jesosy ary marina ny tenin' Jesosy manao hoe tsy tonga andrava fa tonga hanatanteraka ozy izy dia nampitainy ireo zavatra ireo satria tiany Rebeka nge hafa na Jakoby tiany Esau zany ny nge Esau fa tiany ihany koa Jakoby ary Jesosy ravana rehefa tonga tety dia maty izy ny zanak'Israely nge ravana nanisy Jesosy na tsy nisy reo nge fa taranaka voafidy ravana talohan'ny natongavan'i Jesosy fa no fitiavan'i Jesosy atsika jaintilisa mihitsy tsika hafa firenena dia nanaiky izy ravana nanelanelana tsika izy dia mba nomena ihany koa zany tenin'Andriamanitra zany nomena tsika zany na dia tsy tokony ho atsika azy tahaka ny Jakoba tsy tokony handray baiko zany androany andiny farakambefolo fa hoy Jakoba tamin'ny Rebeka reny indro esao rahalako dia lehilahy voloina fa za lehilahy malambotsitra kosa ary anao mba hitsapaky ako dia ho toy ny mpanandoka io masina ary tonga aminao fa tsy sodrano ary hoy indreny taminy aoka ho ahana ka niozina tokony anao ary ao ndray ka mandehana hitondra dia nandeha izy kanaka ary nitondra tao amin'ny ary ny reniny kosa dia nanao hanipy araka izay tiany ray nisao anatin'ny Jakoba tsy tokony ho anao izy zany tahaka atsika mihitsy hoe zinona moa za Andriamanitra za zay jaintilisa za zay tsinitsina za zay olona tsy tanak'Israely tsy mendrika an'izany tsy tokony hanao an'izany tsy tokony ho anaza ny tenin'Andriamanitra zany tsy tokony ho anaza ny teny fikasana fa teto fa nalala Rebeka tena niinsista hoe mandehana ataovy mandehana ozy izy Rebeka ataovy fa za no hikarakara ny sakafo iza no anao ny hanipy fa mandehana fotsiny alay voniondry alay voniosy halleloia tsika nge rehefa namalala io zavatra saina ataon'ny Jakoby io nge rehefa nanao sain'i Jesosy ataotsika manao fiderantsika manao asan'Andriamanitsika manao manolo tenitsika mivavaka tsika fa Jesosy ihany no mitondra an'ireny eo anatrehan'Andriamanitra Jesosy no manositra n'ireny zavatra ataotsika ireny hoentiny eo anatrehan'Andriamanitra ireny halleloia ary voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa Jesosy ilay mivavaka ao atsika isan'andro isan'andro rehefa Jesosy no mifona ao atsika dia mamela atsika Andriamanitra ravana amin'ny alalan'i Jesosy ny ahafahantsika mandray ny tenin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy ny ahafahantsika ravana manolotra fiderana ho an'Andriamanitra zany halleloia dia teto i Rebeka dia niteny mandeha ihany karakara ho alaivo fa za no anao anazy za no hikarakara za no hanolotra an'io eo amin'ny Isaka fantatry Rebeka rehefa namalala ny zavatra tiany Isaka fantatry Jesosy ange ny zavatra tian'Andriamanitra rehefa namalala fantatry Jesosy dia Jesosy solo vavatsika Jesosy miado atsika Jesosy rehavana tena mombatsika izy ary tena manelanelana atsika Jesosy tsy mipetrapetraka amin'izao fotoana izao fa eo ankavanan'Andriamanitra izy manelanelana atsika isan'andro halleloia andiny 15 ary nalain'i Rebeka ny fitafiana Esau lahamatoany dia ny tsara izay efa notehiriziny tao an-trano ka nampitafiany an'i Jakoba zanany faralahy ary nioditry ny zanany kosa dia nafonony tamin'ny tanany sy ny malambolambo amin'ny vozony dia natolony teo an-tanan'i Jakoba zanany ny hanipy sy ny mofo izay efa namboariny samy hafa be mihitsy Jakoba sy Esau olona voloina feno volo be zany ny vatany dia iny volo tamin'ny vatany iny no nofakafantaran'izy mianaka foana hatramin'izay araka ny teniko anao tao hoe Esau efa tiany Isaka hatramin'izay dia tahaka ny zanak'Israely izay efa nofidian'Andriamanitra hatramin'izay dia nisy zavatra nifakafantarana teo dia ny fitafiana voloina ny hoditra voloina izay teny amin'ny Esau io foana no nahafantarany Isaka anazy rehefa voateraka dia efa fantatra Isaka Esau hoe zay ilay voloina dia na efa pahana azy amin'ny masina dia mbola fantany foana hoe tapainy fotsiny dia zay ilay voloina ary zay na tonga ny Jakoba natahotra hoe zange osy tsy manana zange osy sy malandilandy ny hoditra hoe zange osy tsy olona voloina raha ho tsapainy kaka dia ho fantany rehavana fa i Rebeka dia nanomana n'io fitafiana io nanomana an'io izy tsy ampy ny nanaovan'i Jakoba
ny tadavan'ny osy hovonoana anaovana hanimpi tsy ampiriavana malala ny hanimpi tonga eo amin'ny Esau fantatry Rebeka zany de ozy izy Rebeka hoe ity ry anaka haleloia omeko anao ny fitafiana zay efa nomaniko anao de ny fitafiany Esau tsy fitafiana hafa akory io fa fitafiany Esau io ila zavatra efa nifankafantarana izy mianaka hatramin'izay ny didin'Andriamanitra ry afana de endriky ny fitafiany Esau ny sabata endriky ny fitafiany Esau satria ny ten'Andriamanitra de milaza fa ny sabata ny famantarana ho amiko sy ho aminao haleloia ifankafantaran'Andriamanitra amin'ny zanany ny sabata endriky ny fitafiany Esau reny nomeny Rebeka ny Jakoba ny didin'Andriamanitra rehetra sy sitrapon'Andriamanitra rehetra ao anaty baiboly izay nomena ny zanak'Israely de endriky ny fitafiany Esau reny nomena ny Jakoba tamin'ny alalan'ny Rebeka de tahaka izany mihitsy tsika nomena tsika tamin'ny alalan'ny Jesosy fa malala reny karazana fitafiana reny tsy ampy ny hanimpi de reny teneniko anao hoe ny fiderana sandratra ny faloratena atao ny asan'Andriamanitra ataonao ny zavatra rehetra ataonao an'Andriamanitra de tena hanimpi reny ary tena tian'Andriamanitra reny fa tsy ampy ry havana fa tsy maintsy misy an'io fitafiana io tsy maintsy mitafy an'io ary ten'Andriamanitra de milaza fa aoka tsika hitafy an'i Kristy ry havana de io ny endriky ny fitafiana le zavatra efa nisy hatramin'izay nampiriminy efa ela tao io tsy nisombainy io tsy nariny io fa nampiriminy tao haleloia satria mbola ho ampitafiana ny Jakoba andray io mba hahatonga ny Jakoba andray ihany koa an'ilay tsodrano andray ihany koa an'ilay teny fikasana zay tokony ho any Esau fa nisy olana ay nandrombaka teto nisy olana azakazaka teto nisy olana nanao dingan-dava teto ry havana haleloia nanao dingan-dava nakato de tonga teo amin'ny tanjona niriny izy 9:20 vakitsika ary Jakoba nakany amin'ireny ka nanao hoe rikaiky eo ary hoy kosa izy itsy iza moa ianao anaka ary hoy Jakoba tamindray izany Esau zanakao lamatoa efa nanao araka izay nasainao nataoko masina ianao miarena de mipetraka haniny hazako mba hitsofa ny fanahinao rano ary hoy Isaka tamin'ny zanany nanahoana anaka no de nalaky nahazo toy izany ianao ary hoy izy satria Jehovah Andriamanitra ao no nampahazo haleloia tonga teo amin'ny Isaka ry havana Jakoba de niteny hoe za ihany ty haleloia Jakoba io fa mitafy ny fitafiany Esau Jakoba io fa mitondra hanimpi haleloia ry havana de teto ozy izy Isaka izy io Esau ihany izy tsy niteny hoe Jakoba Esau ihany ty rikaiky efa ty ny sakafonao fa hoy ianao ny vetivety ohatr'izany ry havana malala nanao dingan-dava tao anatin'ny fotoana fohy zany ange ry havana ny mahatonga anay niteny anao foana hoe mbola azonao ioarana reo olona efa nivavaka hatramin'izay ireo haleloia eto ry havana fiazakazahana ary izay eto amin'ity fandarana ity de miazakazaka manao dingan-dava misy olona tena manao dingan-dava mahafinaritra ary de tena ioarany mihitsy zay taraikiraiky any ariny Esau ange ry havana variana tany an-tsaha ela tany taraiky tany fa misy olona tena manao dingan-dava ary mahatonga n'Andriamanitra etsika malaky haleloia ry havana malala hoy 9:20 ary hoy Isaka tamin'ny Jakoba mba manatona kely io hitsapako anao anaka ahafantarako na Esau zanako tokoa ianao na tsy ary Jakoba nanatona ny Sarainy ary izy de nitsapa azy ka nanao hoe ny feo de feo an'i Jakoba fa ny tanana de tanany Esau ary tsy nahafantatra azy izy satria voloina tahaka ny tanany Esau raha lany ny tanany haleloia de nitsofo ny rano izy ary hoy izy ianao tokoa moa ny Esau zanako hoy izy zany hoy izy ary hoy kosa Isaka ary so eto ny loko ary sady haza ny zanako hinanako mba hitsofa ny fanahiko rano anao ary de narosony teo anoloana ka de ninana izy ary nitondrany divay izy de nisotro teto ry havana malala rehefa tonga teo Jakoba mitondra ny hanimpi efa manao an'le fitafiana de zao tsy tonga de ninana an'le hanimpi aloha Isaka zany tsy tonga de niteny hoe arosoy le sakafo ara de hoaniko tsy ry havana mila fantariny Isaka tsara aloha haleloia izy ty olona ty izy olona mitondra hanimpi io
tsy tonga avy hatrany izy de mihinana fa mila tsapainy mila jereny tsara mila tena sura tsara mihitsy izy hoe iza le olona tonga eto amiko zany halleloia natsony aloha avy io anaka manatona kely hoe mba tsapaiko kely aloha ianao Jakoba tonga de niteny hoany kaiky efa io le hanipy tsika ngeravana nandray ny kristiana manao an'izany an'Andriamanitra za Andriamanitra efa midery anao raiso ny fiderana za Andriamanitra efa manao ny asanao tena faly amiko ianao za Andriamanitra tena ana akasitrao Andriamanitra ny zavatra ataoko anao tsy riavana mielohan'ny akasitrahan'Andriamanitra anao aloha mielohan'ny inanan'Andriamanitra le hanipy ataonao aloha ny asan'Andriamanitra sy ny fiderana ataonao sy ny zavatra rehetra ataonao de mila mitsapanao izy aloha mila jereny tsara aloha ianao mitafy an'le fitafiana ve ianao voloina ve ianao riavana malala Andriamanitra tsy manome zavatra ny teny fikasan'Andriamanitra riavana tsy azoazo foana zany ny tso-dranon'Andriamanitra tsy miraradraraka fotsiny zany ny tso-dranony Isaka riavana zay olona matateraka ny zavatra ny fepetra no nandray an'io tso-drano io tsy Esau satria Esau tsy mbola tonga teo fa zay olona niazakazaka ka tonga teo nahatateraka ny fepetr'ireo voloina sy nitondra ny hanipy riavana malala notsapainy aloha ary fantany ihany angery avany ny feo de feo an'ny Jakoba ny feo atsika angery avana feo rajainy Tilisy inona moa avana zay mba feo atsika inona moa avana zay fiderana ataotsika inona moa avana zay vavaka ataotsika riavana malala feo an'ny Jakoba reny miakatra eo anatrehan'Andriamanitra feo an'ny Jakoba olona tsinitsinina olona tsy voafidy olona taranaka tsy voafidy tsy mendrika andray tso-drano zany tsy mendrika andray tenin'Andriamanitra sy teny fikasana zany angentsika riavana malala feo an'ny Jakoba fa ny zavatra mahafinaritra de zao rehefa nitsapy Isaka riavana de tena reny ary voloina be izy zany alleloia mitafy an'le fitafiana tena tsisy nahafantarana azy ao na mitovy tena nitovy tamin'ny Esau mitovy azany mahatonga atsika mila manahaka ny zanak'Israely tsika riavana malala ianao aza miteny tsony hoe zanodidin'Andriamanitra zany natao an'ny zanak'Israely fa nomena atsika tamin'ny alalan'i Jesosy zany tahaka ny nanomezana ny Jakoba zany tamin'ny alalan'ny Rebeka de omena atsika koa zany fitafiana zany no tehiriziny Jesosy tao angery avany reny didin'Andriamanitra reny fa rehefa tonga taty izy de nomena atsika amin'izay mba hahatonga atsika handray ihany koa ny teny fikasana izay omen'Andriamanitra halleloia ary rehefa avy notsapainy rehefa avy nalalininy tsara riavana malala de nohaniny amin'izay ny hanipy nohaniny amin'izay satria fantany eo izy vao tena ozy izy hoe tena Esau marina io halleloia hoaniko amin'izay ozy izy efa avy nitsapainy Andriamanitra riavana tena makasitraka ny zavatra ataotsika amin'ny fotoantsika mitafy an'i Kristy amin'ny fotoantsika makatoa halleloia izay zavatra lazainy de tena makasitraka Andriamanitra ary tena sakafo matsiron'Andriamanitra mihitsy ny asa fanompona ataotsika de nandraraka ny tso-drano rehefa kitsika teo ihany taorianan'izay rehefa avy ninana izy de nitso-drano azy izy nitso-drano izy andiny faina amby 20 ary io Isaka reny taminy mba manatona kely ka manoroa anaka de nanatony izy ka nanoroka azy ary Isaka nandreny fofony fitafiana de nitso-drano azy ka nanao hoe reny Isaka le fofony le fitafiana reny Andriamanitra nge avany malala ianao makatoa tenin'Andriamanitra io ianao mitafy an' Jesosy io ianao makatoa ny didin'Andriamanitra io angery avana malala hitan'Andriamanitra mahafaly an'Andriamanitra angery avany io tsy rarahin'Andriamanitra tsony hoe jaintilisa ve ianao sa inona ianao sa gasy ianao sa inona ianao fa ny zavatra tenen'Andriamanitra fotsiny mitafy an'le izy ve mitafy an'le fitafiana Esau ve voloina ve zay ihany neny Isaka zay ihany neny Isaka zay feo tany riavana tsy nasiany olana na feo an'i Jakoba io na feo an'izy io na feo an'izy io na mbola tsy Jakoba koa ara ny tonga teo fa mbola olona tsy nasiany olana satria reny fa misy fitafiana misy voloina misy an'le zavatra ny fakafantaran'izy mianaka hatramin'izay de ndraraka ny tso-drano riavana malala
nandre ny fofony fitafiana dia nitsotra anazy ka nanao hoe ny fofony zanako dia tahaka ny fofony sa izay notahiany Jehovah. Ary hanomezan'Andriamanitra anao anie ny andony lanitra sy ny tsiro ny tany, ary vary sano mbolomboka betsaka, hanompanao anie ny firenena maro, ary hankohika eo anatrehanao ny firenena samihafa. Ho tompony rahalahinao anie ianao, ary eoka hankohika eo anatinao zanaky ny reninao, ho voaozona anie izay rehetra manozona anao, ary ho asoavina anie izay manisy soa anao ry havana. Mamy izany mitsotra an'izany. Izany androany te hampahery anao ianao ry havana raha tianao ny andrombaka teny fitrasan'Andriamanitra dia rombay amin'ny alalan'ny fankatoavana. Rombay amin'ny alalan'ny hanti sy ny fitafiana. Ny fitafiana Esau. Reo ny ahafahanao mandrombaka an'io. Fa raha ny anankiray fotsiny, tsy ampy ry havana. Raha tonga teo fotsiny Esau fa tsy nitondra hanimpi, dia tsy nahazo tsodrano. Raha tonga teo fotsiny Jakoba fa tsy nanao ny fitafiana Esau, nitondra hanimpi izany Jakoba fa tsy nanao ny fitafiana Esau, dia tsy nahazo tsodrano. Fa reo tsy maintsy miaraka. Tsy maintsy miaraka ny hanimpi sy ny fitafiana. Ny fitafiana hoy izaho taminao teo, dia ilay fitafiana Esau izay nahafantarany fankafantarana izy mianaka. Dia tsy izany fa ireo didin'Andriamanitra hatramin'izay izay mbola tsy miova ry havana. Reo ny fitafiana Esau reo, ary hanananao antoka fa ianao dia ahasitraka eo anatin'Andriamanitra. Voninahitra ao an'Andriamanitra iray ihany mino fanampahiranao izay ten'Andriamanitra izay. Halleluia. Amen. Halleluia. Sotra ny mampionontsika. Makasitraka. Halleluia. Tao anatin'izany ten'Andriamanitra izany. Sotra azy tsika. Ary mino fanampahiranao koa izany ten'Andriamanitra izany. Sondriana be mihaino an'ilay izy. Tantara mahafinaritra ary tsika moa rehefa ao amin'ny testamenta taloha mahita tantara mahafinaritra foana. Testamenta vaovao koa toraka izany fa ao amin'ny testamenta taloha tena hoe misy karazana tantara mahafinaritra. Ohatrany hoe mijery film mihitsy mampientanentana kely sy ny sisa sy ny sisa. Halleluia. Resaka momba ny Rebeka tsika. Rebeka isika amin'ity androany ity. Mampina resaka ny Jakoba. Za koa resaka ny Jakoba sy Esau. Fa resaka kely ny Rebeka aloha tsika milona an'izay ihany koa. Tsara fantatrao mantsy. Iza moa Rebeka? Fa Rebeka dia zanadralan'ny Abrahama ihany. Zanakavany Abrahama ihany zany i Rebeka. Zanaka-rahalahin'ny lavitra moa zany. Dia nahoara ny anarany. Dia rehefa tonga ny fotoana hanambady Isaka. Taloha mantsy ny jiosy hatramin'izao dia tsy ny olona hanambady no mijery vady, fa vady atolotra. Sotra anareo mankasitraka amin'ny mampionona. Halleluia. Dia tsy Isaka zany no mifidy an'i Rebeka fa i Abrahama naniraka lehilahy anankiray mpanompoly atao hoe Eleazara. Any amin'ny Genesis faha 4 nahitanao an'izany. Dia naniraka ny Eleazara mpanompony i Abrahama mba hitady vady ho an'ny zanany dia tsy iza fa i Isaka. Dia rehefa nandeha izy, raha vakianao zany tantara zany tsy raha vakianao zany tantara zany rehefa manana fotoana fa tsy hamaky manontolo tsika satria manjary lasa ny fotoana. Any amin'ny Genesis 4:20. Rehefa nandeha izy dia nametrahany Abrahama adidy mavesatra ngeza be zany Eleazara izay mpanompo atokisany ohatry ny tanana ankavanany. Dia nametrahany adidy hoe ndana hitediavo vady ny zanako. Dia Eleazara rehefa nandeha dia lasa izy nitondra rameva anankifolo dia nitondra fananana sarobidy sy ny sisa andeha hitadiavana an'ilay vady mba atolotra ny fianakavian'ny vavy rehefa azo sy ny sisa. Dia nangatahany famantarana satria be dia be ny vehivavy. Izy ary ny vehivavy omenany Isaka ka ny vehivavy jiosy tsara tarehy daholo. Ary ny vehivavy jiosy ny ankabetsahany koa dia virjiny daholo. Ankoatra ny vehivavy janga. Dia andeha izy. Rehefa tonga ny fotoana dia
nangataka tamin'Andriamanitra Eleazara amin'ny Genesis 7:24 ahitanao an'izany teny zany. De hoy izy Jehovah Andriamanitra Abrahama tompoko ambino any io ary asoso Abrahama tompoko. Netiny ambavaka ilay hoe fitediavany vady. Netiny ambavaka mihitsy mba ho tahiny izy mba hitan'le tena izy de mba ho tahina koa Abrahama mba hahazo finanto tena le izy. Alleluia. De nangataka famantarana izy. De zao famantarana teneniny hoe iandry eto aozy izy eto amin'ny fatsakana eto am'le ora rivariva fandehanan'ny zazavavy mandeha maka rano iny misy lerany zany fangalana rano tam'izany. De hijanona eto aozy izy ka amin'ny famantarana raha misy olona vehivavy tonga avy any de angatahako hoe mba mio rano ka manome anahako ny rano amin'ny sininy sady mbola miteny ko hoe ny ramevanao koa de omeko rano de zay le vehivavy. Zay ny famantarana. De nafinaritra fa tonga avy any tokoa i Rebeka tamin'izany fotoana zany de voany teneniny Eleazara fotsiny hoe mba afaka any amin'ny andininy fahavalopolo misy an'izany. Andininy fahafitopolo ary ilay mpanompo de nazakazaka ny tsenazy satria zany tonga avany zany andininy fahaenina ambin'ny folo ndreka tsy rentsika aloha vetivety Genesis 7:20 andininy fahaenina amby roapolo. Ary raha mbola tsy nitsara satria nangataka famantarana zany izy andininy fahatelo ambin'ny folo raha mijanona eo andrina fatsakana ka ary zanaka vavy mimponina tanàna mivoaka tsakarano koa izay zazavavy ilazako hoe mba hareo kely ny sininao isotroko ka maly hoe misotro sady ampisotroko koa ny ramevanao de izy noho ilay voatendrinao ho an'ny Isaka mpanomponao ary zany no nafantarako fa nasianao soa ny tompoko. Ary raha tsy mbola tsy nitsahany tena izy de indro tamin'ny Rebeka izay nateraky Betuela zanaka lahy Milka vadiny Nahora rahalahin'i Abrahama nilanja ny sininy teny atsorony. Ary ilay zazavavy de tsara tarehy indrindra tsara fantatritsika fa misy vehivavy be dia be nalaza tamin'ny atsara tarehy tao amin'ny baiboly tao. Restera anisan'izany, ny zanaka vavin'ny Joba anisan'izany fa tena teneniko anao fa miakatra finale. Raha misy ny concours misy tena miakatra finale ireo telo ny teneniko anao reo: Rebeka, Estera de i zanaka vavin'ny Joba. Tsara tarehy zany Sara zany tamin'ny fomba fatamin'ny rany. Tsara tarehy Maria renin'i Jesosy. Fa Rebeka zany tena mbola tsara tarehy zany ry havana malala. De niala avy any de tonga avy any de tsara tarehy indrindra sady virjiny ka tsy mbola nisy lehilahy nahalala azy. Zany hoe tena feno ny fepetra sady virjiny ny tsara tarehy fa tsy vitan'izany. Enonao tsara. Ny vehivavy renim-pianakaviana tao amin'ny baiboly de nalaza fa zany Rebeka zany ny sady be fitiavana indrindra tamin'ny renim-pianakaviana no be fandavan-tena indrindra izany Rebeka zany. Tsara fantatra hoe dikany hoe Rebeka, ny dikany hoe Rebeka de hoe ilay novokisana na ilay voky. Voky zany novokisana zany ny dikany hoe Rebeka ho an'izay tsy mahalala. De tonga avy any izy, io zany le famantarana de nidiny izy sady tsara tarehy virjiny. Fa izao niazakazaka le mpanompo Eleazara zany nitsena azy de niteny hoe mba hampisotro rano kely avy amin'ny sininao zahay. Hoy raha zazavavy misotro tompoko lahy mahalala fomba tsara. Alleluia. Be fitiavana kely. Alleluia. Misy monde mihitsy Rebeka. Alleluia. De ny lasa marisy koa tsara tarehy. Ary finahitr'Andriamanitra. Alleluia. De soameva koa. Alleluia. Tsara tarehy daholo tsika rehetrarehetra. De sady tsara tarehy izy ny tsara toetra. Tena lasa izy nampidininy faingana ny sininy eo an-tanany de nampisotrony raha lehilahy. Ary rehefa nampisotra azy izy de hoy koa izy ny ramevanao koa andeha atsakako ho sotrony ambarapatapony misotro. Tonga de ilay famantarana. De vitany ady, vitany fifidianana. Lasa vadiny Isaka, Rebeka, nahazo vady tsara Isaka. Tena tsy nanenina izy hoe Eleazara nale tany. Ka ny olona niraha ny olona olombavaka. Ametraka amin'ny fiainan'ny teo am-pelatanan'Andriamanitra. Halleluia. De zay zavatra nitranga. Ary teraka amin'izay izy. Ary any amin'ny Genesis tonga dimy amby roapolo any de nampalatenana izy fa
ao akibony de misy firenena anakiroa misy firenena firy misy firenena anakiroa ampatantsika fa teraka izy roa lahy de Esau zokiny a de Jakoba ny zanany a ilay nitazona ny olona tongony tsara fantatsika teo mafinaritra zany tantara zany de tonga teo amin'ny tantara io zao zany revana malala roa lahy izy fa zao ao amin'ny sakarainy a misy zavatra anakiroa tsodrano a de oziny halleloia tsodrano de misy tsodrano tsy maintsy zarainao a de misy ozina ihany koa avariana rehefa antitra isaka efa pahana ny masony sofa efa pahana ny masony fa raha tsy pahana ny masony de tsisy edikevitra tsisy ninona azo natao tsy nisy fanandramana sy tentativa azo natao akory teo halleloia efa pahana ny masony Andriamanitra ravana malala rehefa hitahany fiainanao rehefa hitahany Jakoba Andriamanitra misy elinga ry avana efa antitra fa tsy pahana ny masony Noanga ry avana efa antitra tsy pahana ny masony Enoka ry avana efa antitra fa tsy pahana ny masony i Mosesy ry avana efa antitra fa tsy pahana ny masony fa nahoana ary Isaka ny pahana ny masony satria tsotra ihany mizatra tian'Andriamanitra tongavanao Andriamanitra rehefa hitahanao tsy maninona ataony misy pahana ny ananinaninany halleloia amen halleloia de anakaozy izy Esau ny teneniny teo a tsy nisy idiran'ny Jakoba mihitsy teto Esau natsony ary rehefa antitra Isaka de pahana ny masony de nahita izy ka tsy nahita de niantso any Esau lamatony izy fa zao ny masony pahana fa ny feoany ao tsara halleloia ary teteny aminao fa zava-dehibe zay zavatra zay soa ihany fa isy pahana fa ny masony a ny masony pahana fa ny feoany mivoaka tsara mazava tsara ary afaka eno na de tany ambadika azy Esau ny teneniny teto anaka hoy izy taminy ity ary hoy izy indro efa antitra tsy fantatro sy andro afatesako ko ankehitriny masina anao alao ny fitofiranao de nidranodrano tsipikanao sy ny tsipikanao de makanesa ny atsaka zao ary anao avy any pia araka lay tiako eto aty amiko hoaniko de tsofa ny fanahiko raninao de ny mbola tsy maty eno izy Esau okey dada lasa zay anao mampanle tena tsara saingy zao tao ambadika tao alatrano tao ambadika ny varavarana tao ny sofina anakinay ny aino halleloia ary tena mahavonjy ny sofina ravana malala impitsika miteny amintsika manao hoe ny sofina entiny miaino an'Andriamanitra fotsiny de mahatafita atsika eo amin'ny fiainana tsy maninona raha tsy miteny ianao fa miaino ary ny sofintsika anakiroa misy antony fambavantsika ray tsara kokoa ny miaino noho ny mangataka sy ny miteny zavatra mahafinaritra de zao ny sofina nalady tao ambadimbadika tao Rebeka nandreany Isaka ny teny tamin'ny Esau zanany lahy ary de lasa nakany an-tsaha Esau nitady nihaza etiny eno ny Rebeka le izy eno ny zao zany ny zavatra hitrano mba sokasokafy ihany ny sofina fa misy fotoana ianao maheno fitahiana tokony ho an'ny hafa noho ny sofinao nahare de hiazakazahanao halleloia ary Rebeka nandre ny teny tamin'ny Isaka de lasa izy to de nakany amin'ny Jakoba ndana ozy izy ndana mihaza ndana aingana hiazao andana aingana fa misy zavatra ataotsika makanesa kely eny amin'ny ondry amanoso izy de analao ny zanak'osy roa tsara de ataoko hanim-pio an'ny rainao araka le tiany zany ary de hoentinao ao amin'ny rainao hoanina mba hitsofandraonao de mbola tsy maty izy teto zany ry havana nisy firaisana tsy kombakomba
ngeza be teto Jakoba tsy nafantatra nin'inony fa Rebeka nahare ary fantatry Rebeka fa rehefa Isaka no miteny tsy mandainga izy ary fantatry Rebeka fa tena isy tsodro zany ivoaka eo. Alleluia, alleluia, tena isy ravana malala danaingana ozy izy. Ny ataony Jakoba de maka an'le zanak'ondry anankiroa fotsiny. Alleluia, zanak'osy azafady maka le zanak'osy anankiroa fa tsy Jakoba ny anao nin'inona eo fa mbola tsy hainy Jakoba manao an'io nahandro io, tsy hainy io fa Rebeka mahay an'io. Niezaka ilaina amin'ny Jakoba de le zanak'osy anankiroa niezaka naka ny reny, niezaka nivesatra ny reny de naterina teo amin'ny Rebeka, anjaran'ny Rebeka ny sisa. Alleluia. Rebeka io ravana de zao ohatry ny hoe mpanompon'Andriamanitra io. Zay mpanompon'Andriamanitra reto. Ny mpanompon'Andriamanitra nitondra anay tam'izany ny Rebeka anay. Ianareo izay ndre ny Rebeka anareo. Betsaka ny zavatra mbola tsy fantatrareo. Fa fantatray fa tian'Andriamanitra. Halleluia. Ary de teneninay nareo. Ndana maka 3 andro, zanak'osy 3 andro, hoentintsika amin'ny 26, 27, 28. Tsy mbola fantatrao inona ny dikan'izany, atao inona zany. Fa zay miteny anao, omany fotsiny fotoananao. Ny zavatra ataonao fotsiny de miomana, de mampiditra ny application Zoom, de mandamina fotoananao, de hoeto fotsiny fanorantenanao amin'io. Ozy ny za tsy mahay mivavaka, ka i Jakoba tsy nahay nahandro. Zay kory tsy miteny hoe zay mahay mivavaka ohatrin'izy. Fa zao hitatsika eo fa ho andrahoantsika taka ny fanaovana azy reo zanak'osy anankiroa reo. Le tsika zanak'osy anankitelo hitondra fanolorantena, fampahoritena ngiravana zany fivadikana zany. Ozy ny hoe mbola tsy nanao an'izany, tsy maninona anao mbola tsy nanao an'izany, fa zay efa nanao. Halleluia. Hainay ny fanaovana an'izany. Ho hitanao hoe ohatry ny ahoana nitondrana an'izany. Halleluia. Ny anjaranao fotsiny de mitondra ny fanolorantenanao, mitondra ny fahavononanao. Natao ohatra izy ho Jakoba tamin'ny Rebeka, indro esao rahalahiko de lehilahy volony, za lehilahy lamboditra kely kosa. Arangamba nitsapa akaiky ka de ohatony mpanozona amiko fa tsy tsodrano. Ary reniny taminy, aoka ho ahy ihany ana ka nozonao anao, ary ao ihany ny teno ka mandehana hitondray ahy. Zao ravana malala. Misy olona indray andro narary olona io. Ary marary be fa tsy marary kely. Sady misy tension zany olo zany de voan'ny koty de diabetika ihany koa izy. Zany hoe misy an'le aretina diabeta zany. Fa zao naniry teo afaka izy io. De nampidirana nisy fivadikanana 7 andro nataony hoe tao am-piangonana tam'izany. De nitenen'izy hoe vonona va ianao. Ndray fadianana 7 andro. De tsy hinana fanafody tsonina manomboka eo. De izy ho faty ahy zany. Satria misy fanafodiny tsy maintsy hohaniny isan'andro. Fa niraisin'ny Rebeka ravana teto, natao ary Jakoba. Fosy Rebeka. Aoka ho ahy ihany ny ozina. Zany hoe raha maninona ianao de ao fa raisiko. So de maty am'izany ao fa raha maty. Raha maty ianao de zahako ny tompon'andraikitra. Misy fotoana zay miteny aminareo rehefa miteny nareo le ampahirezina be iny de ndao hivavaka ao fa afaka io. Zao fa niteniko ny olona hoe da arao fotsiny le izy. Fa raha tsy mahomby de ndalina apotra eo amin'ny Facebook eo zay de aleo baraka hoe mandaingy reto olona reto fa Jesosy zany tsy manasitrana. Jesosy zany tsy mamaha olana. Da alao raisinay mihitsy. Reto ny raisin'ny Rebeka mihitsy ravana. Ny raisin'ny responsabilité. Raisin'ny andraikitra fa raha maninona i Jakoba raha tsy mety koa ny zavatra atao io de raisin'ny fahadisoana.
rebeka endriky ny mpanompon'andriamanitra am'izao tsika miteny zao tsy mahay mivavaky ianao mbola tsy mahay anao na mijery baiboly mbola tsy hainao zany hoe inona no ataoko rehefa mivadianana mbola tsy hainao zany hoe inona ny ataoko rehefa hivavaka tsy maninona zany raha tsy hainao fa i jakoba koa tsy nahay nahandro an'ireo ondry ireo zanak'osy ireo azafady fa i rebeka mahay an'ireo eto eo fotsiny zanak'ondronao zanak'osinao fa ho karakaraintsika ireo ianao rehetra mitoroteny ireo atao amin'ny gropy tadidinay daholo ny fiatombohanareo fa de tena hoe mibatabata nge zany mitoroteny fa rehavana malala nitondra niny fotsiny nataonao teto fa karakaraintsika izany taka ny fanaovana an'izany ho an'andriamanitra de nivavaka isika de nanolo tena isika halleloia de nataony rebeka anypia araka ny firaovana azy am'le zavatra kely teo am-pelantanany jakoba no karakarainy izy no karakarainy rebeka halleloia ho tonga anypy aza matahotra ianao fa avononina fotsiny any aminao ozy ianao hoe za tena ifady anina tena tapahako ny hevitro fa tena navitako io na tsy vitako tapahako ny hevitro tapao ny hevitro ao ndao fotsiny avitanao io halleloia de nalainy rebeka ny fitafiana Esau lamatoany zany ny firaisana sokombakomba de ny tsara zay efa nitehiriziny tao an-trano ka nampitafiny any jakoba zanany farala araka ny teny mampino teo efa nitehiriziny efa notehirizina ry havana malala notehirizina zany nitehirizina zany de efa nisy zavatra nomanina efa nomany rebeka io zavatra zay hitrango io de lasa netiny le izy nalainy ny fitafiana Esau atao inona amin'ny tahana toteny raha latosy tamin'ny voalohany mampime kely daholo tsika amin'ny voalohany mampime kely daholo tsika amin'ny voalohany fa vetsika tena tsy mampime kely ntsony halleloia fa tena to de mahataona olona mahataona mpanahin'olona de niditra tao am'izay izy niditra tao am'izay izy de mampinona ny toriteny raha latosy voalohany de niditra tao am'izay izy de nampitafiana anazy zany inona le akanjo nampitafianany jakoba ny akanjony Esau lamato de ny tanany ray nofinosina hoditra zanak'osy satria volona be de nyteneny rety le anypia eto am'izay ry havana malala zay koa vonona hitondra ny anypy hitondra ny osy zanak'osy avy any aminao ho karakaraina ho atao anypy fa ianao ihany nanatitra an'izany amin'andriamanitra avy eo halleloia halleloia de nandeha niditra tany am'izay jakoba rehefa niditra tany am'izay jakoba de teo ny tena tantara nampitaitaina satria zao rikaiky eo de ho izy itya izy moa ianao anaka andifa 20 ary hoy jakoba tamin'ireny izao no Esau zanakao lamatoa efa nanao araka zay nasina natao koa masiny ianao miarinaka mipetraha ka hano ny hazako mba hitsofa amin'ny fanahinao rano ry havana malala no fitahany jakoba isakarainy nanova feo izy ohatra zao mifeoany ohatran'izany feoko zany neny jakoba fa mifeoany Esau mananona fa de nanova ainy izy zany Esau ihany ka ianao raha ny dadanao sy ny mamanao na manova feo aloha fantatra foana ianao io fantatra fo mety nanova feo izy nanova fetsika natao ketsiketsony fa zao fantatry Isaka ry havana vo ny teny fotsiny de fantany hoe tsisy zany
jeretsara ny fanontaniana ary hoy Isaka tamin'ny zanany nanahoana anaka no de nalaky nahazo toy izany ianao voalohany indrindra Esau rehefa irahan'ny dadany manao zavatra de elabe tsy vetivety zay nefa fahazaran'ny Isaka rehefa mindrana ny Esau any an-tsahana izy elabe mety 2 andro 3 andro 3 andro izy any tsy taitra izy de fantatry ny dadany zany fantatry Isaka zany ka natonga anazy taitra fa hoana anaka ka nalaky tonga ianao ohatrany tsy fombanao zany so de mba tsy anao ary io de zao fotsiny tenen'ny Jakoba ny Andriamanitra ihany nge no mitahana natonga anahy ohatra zao halleloia ary na izana ianao mety manontany tokoa ny olona hoe fa maninona eto sahady ianao to vetivety kely ianao za mbola teteny aminao marina ny teny mampionina fa teto vetivety de tonga i Jakoba satria nanao dingan-dava tsy niady hevitra rehefa tenen'ny Rebeka reny dana maka osy zanak'osy roa de zanak'osy roa no nalainy fa tsy zanak'omby ray hoe mety foana io mbola lany fotoana niady hevitra teo fa izy tsy niady hevitra izy dana maka zanak'osy roa ty are karakara nda ny teaterano ndao are halleloia ilana fankatoavana ry havana ny fiarahana amin'Andriamanitra halleloia ilana fankatoavana vao metra fotsiny hoe andeha hivavaka de zao ataovy an-tsaina voalohany hoe zahako akato halleloia de nahoana toy izany anao de tonga de anjovan'Andriamanitra ao izy nampahazo ary Isaka tamin'ny Jakoba mba manatona kely hoe mba hitsapako anao araka afantarako na Esau zanako tokoa ianao na tsy ary Esau nanatona ny sakarainy ary izy nitsapaka de nanao hoe feo de feon'ny Jakoba fa ny tanana tanan'ny Esau ary tsy nafantatra azy izy satria volonina taka ny tanan'ny Esau rahalahy ny tanany de nitsofo ny rano izy ry havana mala tsy tonga de nihinana izy Isaka tsy tonga de nihinana Isaka ry havana tsisy hodokany sakafo matsiro teto Isaka raha nyteny hoe anaovy any-pia tsy hoe tsy mbola pahita any-pia izy hoe any mbo hita mba efa mahita an'izany foana izy ary tsy hoe nona be izy ny tena mary Isaka tsy hoe nona tsy hoe nona ny nanangatahany an'io ry havana mana fa raha nona nangatahany io tsisy rariny izy tanana misy tanana volona sy ny fofona tsisy rariny an'izany fa tsy zany ny zava-dehibe tamin'ny Isaka mpanan-karena rehefa te hihinana izy afaka mihinana na makany amin'ny gastro izy na maka izy afaka mihinana fa tsy hanohanana ny olona ny teto fa raha hanohanana de tena efa ela izy ny nihinana io satria hozy Jakoba hano tirikako hano niazako mba hitsova nyfanahinao rano tsy tonga de nihinana izy ary hava be dehibe amintsika tokoa no manana an'izany fahazarana izany hitondrantsika any-pia tsika metritra hoe any-pia an'izao to de hoanin'Andriamanitra ty de mahay miry tsika ohatra tsara anketsika mahay mihira ary malagasy de anisan'ny firenena tena mahay mihira tsika malagasy halleloia raha tsy zany ve ry havana anaty karaoke misy olona mifamono mihitsy hoe mivalana ny olona de vonoin'ny olona le lalàna aketo any amin'ny karaoke satria manino satria tena tia mihira tsika ary mahay mihira ary tena mankafy hira de tsy mafoy hoe disoina le izy ry havana malala ny feoany feoan'ny Jakoba fantana ny tanan'ny Esau ny tena marina fantatra Isaka efa hatramin'ny voalohany fantany mpamaso inge ry havana ny mpahana fa tsy ny sainy de fantany hoe Jakoba io fantany zany Jakoba efa fantaitena hoe tena ho fantany za mbola teteny aminao androany halleloia ataovy fotsiny ataovy zay andehananao ataovy zay androsonao teo le sakafo navelany Isaka mihitsy aloha ohatrany tonga zany anao de mitondra fiderana be de be mantsy ny olona hoe mahay mihira de ampy zay
de manao hira fiderana ho an'andriamanitra de ampy zay ka tsy ampy zany tsy ny hira fiderana ihany ny tian'andriamanitra tady diravana fa raha tsy anaty fahamasinana tsika manao hira fiderana sy manao andreny zavatra an'andriamanitra de tsy mba mahafinaritra andriamanitra vao me mahazo mpisamboaravoaran'andriamanitra mahamonamonaina ho ny tenin'andriamanitra de lasa ravana malala avilo izy izy tsapaiko avilo izy izy ianao a hitsapako anao anaka ampatarako na Esau zanako tokoa ianao na tsy ary Jakoba nanatina Isakarainy ary izy nitsapa-tanaka ny hoe ve de feon'ny Jakoba fa ny tanana ny tanany Esau ary tsy nafantatra izy satria volohina taka ny tanany Esau rahalahy ny tanany de nitsofony rano izy ravana malala de inona moa zany fa tsy takanitsika reto hoe za ianao ny feo an'i Jakoba fa ny tanany Esau itsika rehetrarehetra reto de Jakoba tsy tokony nahazo tsodrano isika ary za teteny aminao androany fa Andriamanitra tsy pahana takany Isaka akory fa ny tena marina ho dian'Andriamanitra tsy hita fa isika de tsy Israely ho dian'Andriamanitra tsy hita satria manina ravana malala ndraiky isika maki tenin'Andriamanitra eto mantsy le hoe fitaka le hoe zavatra nataony Jakoba de vita be hoe mametsiny hoe fa maninona no manao an'izany raha mamaky tsika any amin'ny Matthieu 7:12 Matthieu 7:12 a de ny andininy 12 zao ny tenin'i Jesosy ary hatramin'ny androny Jaona mpanambadiana ka mandraka ankehitriny ny fanjakan'ny lanitra de rombahana ary ny mpandrombaka azy maka azy akeriny halleluia ny fanjakan'Andriamanitra ravana de tsy maintsy mila alainao ankeriny tsy azoazonao mora zany fa tsy maintsy alainao amin'ny keriny nataony Jakoba teto ny hevitra rehetrarehetra mba azahoana ny fony Isakarainy inona moa zay itsika ravana malala fa mahafinaritra nanomboka tamin'ny androny Jaona mpanao batisa halleloia nanomboka tamin'ny androny Jaona mpanao batisa ka mandraka ankehitriny fanjakan'ny lanitra de rombahana nanomboka nitory amin'izay Jaona mpanao batisa de nitory tamin'ny tanàna manodidina izy ireo tanàna manodidina isika ireo de nitory tamintsika rehetra de nitory tamin'ny Rakotosalama de mampionina renjanahary de ry maholy faly de ry mahevary de nanomboka nitory de nanomboka teny olona resy lahatra nanomboka teny olona tena hoe tapa-kevitra ary de mahavariny fa nanomboka teny olona nakakeriny amin'izay nakakeriny zany ravana tsy hoe mangalatra akory fa nakakeriny zany de nalainany tamin'ny herinao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra araka niran'ny ampifity hoe ny androko ny areko ny fanahiko Jeso foko ary hoetiko manao zany hoe ny aminy rehetrarehetra ny hery sy ny tanjaka rehetrarehetra nalainy amin'ny keriny sady rombahana ho ny tenin'Andriamanitra ka i Jakoba teto de nakakeriny sady nandrombaka ravana malala satria zao anankiray ihany nitsodrano le olona anankiray variana tany anaty saha tany anala fa i Jakoba naka zay teo am-pelantanany de tonga tamin'ny niaraka tamin'izay teo am-pelantanany niaraka tamin'ny fo sy ny fanahy resy lahatra sy nangetaheta halleloia ianao mila manana fotsiny hoe ity ny etaetako Andriamanitra de anjaran'Andriamanitra n'izy
ry havana malala ety ampamanam-parana de teteny aminao fa andriamanitra tsy hoepahana fa andriamanitra niseho ny tsy ahalala ny zava-mitranga zao zavatra tsara teneniko anao misy lamba anankiray zay fitafy efa teneniko anao foana izy ty ny foda masina rongony fotsy misy vorovolom-bolamena eo amitratrany sy ny sisa ny foda io efody io de anaovan'ny mpisorona rehefa hiditra amin'ny efitra masina indrindra izy de zao zavatra mahafinaritra revana malala andriamanitra tsy te alala hoe izy any mpisorona eo androany fa ny zavatra mila fantatra andriamanitra hoe manao efody ve zany olo zany ka rehefa manao efody zany olo zany de tsy le olona ny hitany fa le efoda masina natoka ny davida ny amin'ny Samuela voalohany any toko 17 nisy fotoana davida tany efa kitsika zany Samuela voalohany toko 17 andiny fa andiny fa 7 ndraiky zany de babony Amalekita ndray zany ny mponina atao Ziklag lasa atao daholo ny vadiny Davida sy ny vadiny miaramila sy ny rehetrarehetra andiny fa 7 efa hainy teo ray manonja tao anaty fikoropahana mihitsy zany Davida de zao ravana malala tokony mpisorona no miseho ao anatin'ny tempoly amin'ny efitra masina indrindra ande miresaka amin'Andriamanitra zao nataony Davida andiny fa 7 aroy Davida zanaky tamin'ny Abiatara mpisorona zanaky Ahimeleka masina anao eto aty amiko ny efoda de nanaovan'ny Davida le efoda de lasa izy niditra tao amin'ny efitra masina indrindra tsy manana droit hiditra ao Davida satria Davida tsy mpaminany tsy mpisorona fa mpanjaka ry havana malala fa ny zavatra mahafinaritra de zao niditra fotsiny izy to de zay mifantaniana aiza ny efoda eto aty amiko ny efoda de nanaovany le fody niditra tao izy inona zavatra nyteneny niresaka tamin'Andriamanitra izy andiny favalo Davida nanontany an'i Jehova hoe enjehako va izany jirika izany hotratro va izy ary namaly Jehova de niteny taminy hoe enjeo fa hotratranao izy ary ho raraka ry havana malala raha tsy nanao ny efody Davida tsy afaka niditra tao nanontany ny hevitr'Andriamanitra Andriamanitra zany teo tsy Davida nitany tsy Abiatara mpisorona nitany tsy mpisorona hafa nitany fa le efoda nitany alleluia satria misy olona hafa mantsy miditra ao de misy zavatra mahazo amin'ny olona iny fa rehefa manao efody ianao de tsy ianao tsony ny hitan'Andriamanitra tsy akantany tsony hoe Davida io sa Abiatara io sa Rakoto io sa Rabe fa zao fotsiny nanao efody natoka Davida nyteny hoe aiza aloha le efoda fa zava-dehibe halleloia de lasa Andriamanitra rehefa nahitany Jakoba Isaka rehefa nahitany Jakoba pahana ny masony fa efa fantany ihany Andriamanitra tsy pahana mandrakizay masony fa Andriamanitra mahita fa ny zavatra hitan'Andriamanitra fotsiny de tsotra lay volombiby teny amin'ny Jakoba nazao tamin'ny tanany de lay fofona lay akanjo halleloia ary raha teteny aminao atao vitan'Andriamanitra eny aminao fotsiny ny rahan'i Jesosy zany moa antsika rehefa mivavaka de zao foana teneninao Jesosy raha kofy amin'ny rahanao anao le anomboka ivavaka iny raha kofy amin'ny rahanao fa na tena marina ianao tsy mila tsy te hijery anao zany Andriamanitra maloto tsika tsy te hijery antsika Andriamanitra fa mahatonga Andriamanitra hijery antsika de lay efoda masina izay anaovantsika de ny rahan'i Jesosy zany amin'izao fotoana zao de voninahitra n'Andriamanitra ry havana malala fa hitan'Andriamanitra teo daholo ny zavatra nataony i Jakoba fa ninikipy izy satria zao hitany tany am-pony Jakoba androany zany teteny aminao miandry zavatra avy aminao Andriamanitra rehefa vita zay zavatra nataony zay ry havana malala tsy niazakazaka ny namean'le ampy fa zao nojeren'Andriamanitra aloha manahoana ity zanako ity halleloia ary rehefa tonga ny fotoana de nihinana am'izay izy rehefa fantatra Isaka fotsiny hoe Esau zany izy ty avy oroako izy ary rehefa tena azo ny antoka fa tapa-kevitry Jakoba
ary tsy esao io fa jakoba de ny zavatra nataony de zao nampidininy am'izay nitsodrano nitsodrano de zava-dehibe za mitenao fa nitsodrano de tena zava-dehibe ary tsy azo atao tsinotsinona ry havana malala tsy azo atao tsinotsinona fa za te teny aminao fa zava-dehibe izany atao hoe tsodrano izany ny ten'andriamanitra hoe ny fanjakany lanitra nofa tamin'ny andro ny jonapradisy de norombana fa nahoantsika ny tsy andrombaka ry havana misy tsodrano angery havana hoe ony tsodrano rehefa avininana izy andiny fa 7 ary isaka tamin'ny rainy isaka rainy taminy mba manatona kely hoe manoroa ry havana rapitsika norika an'andriamanitra iseho anatren'andriamanitra tsika rapitso nanasanao zay mbola tsy nanandrana an'izany any hoe andao hitandrina sabata de andramoka izao ange rapitso de rapitso anao aza manao nininina to de alamininy programnao de tsy manao nininina reo rapitso fa ivavaka fotsinitsika hitsahatra de andramo de ho hitanao fa io ngery havana malala lay akanjo araka ny teny mampina teo fa ny sabata ny fankafantaran'andriamanitra amy zanany tsy maninona na izy ianao na izy fa mitafy an'le akanjo fotsiny ianao de efa mety amin'andriamanitra halleloia de maherezy tsika rehetrarehetra aza maiky tsika ampinana an'andriamanitra fa velao andriamanitra izany toetra hijery atsika nanahoana isika halleloia maherezy ianao za matoky sy mino fa voarainao eto voarainao ny afatra zay tokony natongavana tamin'ity androany ty matoky sy mino fa na niteneniny mampina na ninteneny de samy misy zavatra azonao nraisina de akatoavy andriamanitra zay no afatra tiana tenena amitsika androany tao rombatsika io amin'ny heritsika rehetrarehetra fa marina ny teniny mampionina afaka manao dingan-davy ianao afaka mandeha amin'ny lalana mahitsy sy manivaka ianao noho ny fankatoavanao sy ny fiainonao halleloia de ndao rombatsika fanjakan'andriamanitra tsy tokony atsika zany alanitra zany fa tsika nandrombaka ary tsofoko rano fa raha mivonina ny androso ianao zay koa vonina ny androso de azoko antoka fa eloavatsika raha misy olona mbola variana ny atsaha am'izao fotoana zao tahaka any esao ndao zay operatanatsika ndaotsika anaovantsika any-pio an'andriamanitra ianao mbola mibadabada io ohatry hoe mbola tsy mahay mivavaka tsy manina andriamanitra tsy mila olona mahay mivavaka fa mila hany-pi avy any anatin'ny fonao any koa de mahereza isika hatra mino fa nampirenao ny ten'andriamanitra tamin'ity androany ty hiraritsika ianoiritsika de aorianany tiritsika dia ivavaka sotra anao nahatrena hatramin'ny farany de vonahitrany atolotsika ho an'andriamanitra ireriany raiso le fodamasina raiso le famantarana halleloia raiso le famantarana fa teanao teanisy soa amin'ny fiainanao andriamanitra de mahereza isika tsirairay avy vonahitrany ho an'andriamanitra ireriany halleloia amen Oh,
vatane timwarabelera timare ifunura devule mampiferina yatika lunguko chumbe vatane orumba orumba rajena nahare famita dilale saya tuye varenjeke orumba orumba rajena nahare famita dilale saya tuye varenjeke walahe funjoti panu tamaro nikekana umbaha na futse umbaza haye tisosio lugusu walahe funjoti panu tamaro nikekana umbaha na futse umbaza haye orumba orumba rajena nahare famita ilale saya tuye varenjeke orumba orumba rajena nahare famita ilale saya tuye varenjeke Alleluia. Ataontsika tonombavaka ravana zany toriteny sy zany iray zany. Za matoky sy mino fa nakasika anao zany toriteny zany. Tokony akasika anao zany toriteny zany. Andaontsika androany ravana malalana dia Jakoba aza. Dia andao raisitsika ny feon'ny Esau. Andao raisitsika ilay tanana volona. Andao anaovantsika ilay akanjo. Fa tsy maninona na dia feo an'i Jakoba azy ianao. Fa raiso Jesosy. Raiso ny andron'Andriamanitra. Raiso ny didin'Andriamanitra. Dia iaino. Dia midira mihitsy ianao hoe za te hompon'ny lanitra dia hanaraka ny lalam-pandrenan'ny lanitra ako Andriamanitra. Betsaka amintsika mieritreritra teo any an-danitra fa tsy te hitandrina ny didin'Andriamanitra. Raha ety an-tany ary firavana ianao dia fa tsy mahay mitandrina ny didiny any an-danitra kiravantsika ka tohan'Andriamanitra ny ataontsika any amin'ny voninahitra any. Afaka mangataka mihitsy ianao androany za Jesosy meo ana ilay foda masina. Halleluia. Meo ana ilay foda masina afahako Jesosy. Halleluia. Afahako mandroso. Amen Jesosy. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Misaotra anao Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Misaotra anao tamin'ny toriteny. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra. Mankasitraka Jesosy ny amin'ny fitahiana soa ny amin'ny fitantanana ny fiainana. Za Jesosy mino fa tsy tonga ho azy tamin'ny indray zany teny zany fa izara ifoda masina aminay tsirairay avy indray ianao. Ahafahanay Andriamanitra manana fifandraisana aminao. Fa i Davida Andriamanitra dia tsy mpisorona. Fa noho ny foda masina dia nakasitrahanao izy Jehovah Andriamanitra. Ka androany raisinay Jesosy ny rahanao ny foda masina ity anatiny. Ny rahanao ny foda masina tafianay ahatonga an'Andriamanitra hijery iray. Ary ny rahanao ny foda masina ahafahanay miray fanantenana amirainay any an-danitra any. Misaotra Jesosy. Izarao amin'ny isam-batan'olo isan-tokantrano ary amin'izao fotoana izao Jesosy. Dia horombahanay Andriamanitra ny lanitra
dia hosongonanay jesosy re olona mbola variana ny atsama andeha miaza fa zay aingy amin'izay opera-tanana dia andeha amin'izao herinay izao voninahitra ny anarana ampianaro lalandava izay mba hay akasitraka anao hay akatoanao sotra ny jesosy malala tera ny ady ny sotra sy ny voninahitra efa nao hatramin'izay dia ho mandrakizay akasitraka ny jesosy satria izao fotoana izao ny tanteraka dia tsy noho ny herinena ny tanjakay fa dia noho ny fahasoavanao ary dia matoky sy mino ao jesosy malalo fa tamin'ity androany ity zay rehetra tsy voalazako dia nao no anatanteraka an'izany araka ny lehibe ny famindraponao dia ho tahinao ny tsirairay avy tsisy holatsaka andalana zany teny zany fa moa avy za teny avokoa anatin'ny tsirairay avy ary ny vorona mpiazana dia vory sy ny satana dia tsy mahazo mitsaingikana dia literaray tamin'izany misaotra ny jesosy misaotra dia ho andriamanitra voninahitra dia fanao hatramin'izay dia ho mandrakizay misy andrata amin'ny ambony indrindra andriamanitra misy andrata fa mendrika anao zany dia misaotra satria tanteraka somatsara teto ny fotoananay ary zay tsy mba kivy manana anao andriamanitra tsy mba kivy zay manana anao andriamanitra fantatray foana fa hitantananay anao halleloia amen zay vavakintsika ary amin'izao fotoana izao a iaraka amin'ny anabavintsika aina hitondrantsika anatin'ny vavaka ho an'ny firenena tany tompo anabaviaina tahin'ny tompo pastera dia tahin'ny tompo tsika rehetrarehetra mbola iaraka ivavaka isika marana ny fotoana iaraka ivavaka ho an'ny firenena dia misaotra anao zay ry andriamanitra ry any tsara indrindra tamin'ny fotoananay androany mankasitraka anao zay jesosy tamin'izany teno mamy nampitondranao ny mpanomponao zany misaotra jesosy satria tena sambatra izay manana anao jesosy ary sambatra izay jesosy satria nampitafianao an'izany efoda masina zany misaotra anao satria ny rahanao jesosy nahatonga anay ho zanakao zany rahanao zany jesosy nahafahanay olom-boafidy andriamanitra dia misaotra anao zay satria izay tsirairay avy izay tonga teto reto jesosy dia manana anjara amin'izany tsodrano lehibe zany ary nytsodrano lehibe izay nomenao anay androany andriamanitra dia ny fiainana mandrakizay jesosy dia mankasitraka anao zay dia eto koa zay jesosy dia matsiaro manokana ny firenenay tompo malalo satria ny firenenay jesosy dia tokony hanana anjara amin'izany tsodrano zany koa jesosy ary amin'izao fotoana izao ianao tompo malalo dia mbola mivavaka tsy mitsahatra ny manelanelana anay jesosy dia angatahanay jesosy mba hamindrafoany firenenay tompo malalo mba hijery manokana ny malagasy rehetra jesosy mba hirosaka amin'izany firenena izany koa ny rahanao jesosy malala mba hanadio ny tsirairay avy tompo mba hananany anjara amin'izany fiainana mandrakizay zany mba hidirany amin'izany mahazanaka andriamanitra zany jesosy malalo mamindrafo tompo mamindrafo amin'ny tsy fahamendrehan'ny firenenay mamindrafo jesosy amin'ny fahamafisan-doha mamindrafo jesosy aminay tsirairay avy tompo malalo fazanakao zay ary firenena efa tianao ny Madagasikara jesosy malalo jereo fianakavianay zao amin'ny firenena io jereo andriamanitra reo zanakao jereo andriamanitra reo ondrinao jesosy jereo jesosy reo malahelo jereo jesosy reo tsisy fanantenana tsony amin'ity fiainan'ity jereo jesosy reo marary rehetra jesosy dia tena mila vonjy andriamanitra ny fantatray fa ianao mahefa ny zavatra rehetra jesosy ary ny rahanao jesosy afaka masitrana jesosy ary eto izay tompo malala tena mivavaka manokana ho an'ireo izay tsisy fanantenana ho an'ireo izay tsy mahita aletsony jesosy tahaka ny vahoaka betsaka izay mitondra rafa ny tongotrao jesosy no mitondranay ambavaka an'izany firenena izany jesosy ao jesosy mety misy tsy mahita anao mety misy tsy afaka miantso anao akory jesosy mety misy tsy mahafantatra mety misy tsy manana aletsony izy jesosy dia ndreto izay misolo tena ho an'ireny olo ireny tompo malala jereo manokana ianao mahafantatra ianao mahita ny toerana izay misy anazy amin'izao fotoana izao mety ao anatin'ny herifiry tanteraka izany olo izany jesosy amin'izao fotoana izao dia ianao nangatahanay jesosy tena hamangy anazy naiza toerana misy azy mety any am-pony zany jesosy mety any amin'ny hôpitaly zany jesosy eny mety ao an-tokantrano zany jesosy miakitra fijaliana tompo malala dia ianao jesosy nangatahanay tena hamangy anazy ny fanainao masina tena hanokatra ny masy-panahiny jesosy mba hidirany mba tena handraisany ianao jesosy mba tena ankatony teninao jesosy araka ny teninao teo jesosy hoe nitsodrano dia ho andreo olona izay mankatoy sy mitafy ianao jesosy malalo
dia mba hanana anjara amin'izany eny ireny olona tsirairay avy ireny satria mbola andro ny famindraponao izao Jesosy dia matoky anao izay tompo malala fa ianao dia hiasa amin'ny firenenay hijery ny firenena manokana ianao Andriamanitra dia mankasitraka anao izay Jesosy ary maro ny zavatra izay tianay angatahana eto anatrehanao Jesosy malala fa ka ny sitraponao any no tanteraka tompo dia misaotra ny amin'ny fantanterahany fotoana rehetra androany misaotra anao Jesosy ny amin'ny tsirairay avy izay tonga teto amin'ity androany ity fa olona voafidinao tokoa izay Jesosy matoto teo misaotra Jesosy apetraka fenao am-pelatananao ny alinay apetraka fenao am-pelatananao ny fotoananay rehetra Jesosy ary ny fanatrehanao any Jesosy anaraka anay n'aiza misy nay na matory izay Andriamanitra na mikipy izay na mifoza Jesosy dia ny fanatrehanao ombanay ny anjelinao masina Jesosy dia antidina nay tsirairay avy rehetra ary atory apila amin'ny izy maraina izao Jesosy dia nao miaraka anazy omba anazy amery anazy Jesosy dia mankasitraka anao feny izay tompo malala voninahitra dia atolotra ianao rery any. Tsika nabariaina izany vavaka ho an'ny firenena izany zava-dehibe mivavaka amin'ny firenena mila vavaka ny firenentsika misaotra betsaka ny anabavintsika iama vavaka fanomboana mampionona toriteny dia aravaviaina vavaka ny firenena dia mankasitraka antsika ihany koa na hatrareno ary misaotra anareo fa na dia nisy aza ny olana teo amin'ny fampitanany izao fandarana izao dia mbola reo ihany nareo niaraka taminay tetika dia Andriamanitra manankiream-pahasoavana ane amaly fitiantsika tsirairay avy raha mbola tsy tonga eny amin'ny raolandry Jesosy dia eo aneto indray tsika milahatsika mioneto amin'ny vavaka fiambena nefa tsy misy rehefa sabotsy alina satria tory ny andro rapitsika dia eo anao anatin'ny fotoam-bavaka alleloia samy mitondra bavaka ny connexion sy ny fitaovantsika rehetrrehetra ny fitaovantsika rehetrrehetra mba hahatonga an'izany ho totosa sy ho tanteraka soamatsara napitso amin'ny sivy olona maraina nareo dia efa tsika dia efa hiaraka amin'izy amin'ny rahalahy Tojo sy rahalahy Jonathan ao anatin'ny commencement akira sy ny famitiny antotena andritran'ny herinandro raha mbola tsy naheno teto ianao tao anatin'izay herinandro izay samy tahin'Andriamanitra tsy anentana zavatra be dehibe www.andrampokaizao.com afahanao mianonja-peo akira deo toteny isaky ny adiny telo amin'ray amin'ny 7:70 maraina dia mrapitso aloha mbola tsy niverinao ny toriteny dia amin'ray amin'ny 7:70 alina ihany koa ka rehefa sabata tsy dia misy toriteny firy misy toriteny foana fa le toriteny fandarantsika izao amin'ny lahady maraina vao mandeha fa tsy mandeha rapitso satria rapitsika samy tena mifantoka tsara anaty sabata dia mety tsisy fotoana hienoana akory ary dia manjary tseno nareo le toriteny raha tsy averintsika amin'ny alahady maraina samy tahin'Andriamanitra rapitsika meneto voninahitra teo an'Andriamanitra iray ihany alleluia amen mankasitraka antsika tsirairay avy